Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary dia tononona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray, Jesosy Kristy Tompo, ary koa ny firaisana ny fanahy masina. Hivavaka tsika hametrahantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra Ray, ry Jesosy Kristy Tompo, miantso anao indray izay ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ry Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, ry voalohany sady farany, ianao no alfa sy omega. Misaotra indrindra amin'ny fahasoavana menao anay tokoa, amin'ny tanjaka hery fahasalamana, ary indrindra ny fotoana ankehitriny ahafahana mifampizara, mifampahery. Eny Tompo, angatahany sady ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao rahoka andranao soa anadio anay mandrakariva, dia mangataka ny fainao masina hanatrika izao fotoana izao, oka tsisy ambara, tsisy hoeny ihany koa, afa-tsy ny feonao sy ny teninao irery ihany, dia aminaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany, misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Dia ny fiarabana moa zany efa vita teo fa tonga dia hirosontsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika. Fanazavana fo zany dia efa atolotro atsika sady etỳ am-piandohana zany ny lohateny ahafahantsika mifantoka ny amin'ny fanazavana sy ny fampaherezana avy eo, dia hoe fa maninona no manao ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ny kristianina, fa maninona no mandray fanasan'ny tompo, ny kristianina. Zay zany fanontaniana hovaliantsika, ataontsika fohitra atao lava izy androany, fa atao fohy betsaka ny fanazavana sy ny fampianarana ny amin'izany, fa fanazavana fohy ho antsika mba tsy ho anao amin'izany ho fahazarantsika. Betsaka ny manao ny fandraisana fanasan'ny tompo fahazarana, satria izay mpiara-mivavaka ny ao am-piangonana manao an'izany, dia misy ny efa natao batisa izay tamin'ny mbola kely, dia avy eo manao confirmation, dia iny fa matao batisa na natao batisa izay dia tamin'ny rano be dia tsy maintsy mandray fanasan'ny tompo, dia mihazakazaka izy fandraisana fanasan'ny tompo. Dia ny amin'ny ankapobeny moa zany dia amin'ny fotoan-dehibe vanim-taona sy ny fotoana izay heverin'ny olona na ny kristianina fa lehibe no hiazakazan'ny olona handraisana fanasan'ny tompo. Raisina manokana amin'izany ny amin'ny fotoana ny amin'ny pasika zany izay ankalazaina tsika kristianina koa. Tenin'Andriamanitra andraisantsika ny fanazavana sy fampaherezana dia eo amin'ny Korintianina voalohany toko 1:10, manomboka amin'ny 9:17 no vakiantsika aminaran'i Jesosy, ho ajanontsika eo amin'ny 9:20 aloha. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity no tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Na oviana no misotro ianareo, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Araka izany dia efa misy valiny sady zany raisintsika, misy valy maromaro eo hoe maninona mandray fanasan'ny tompo. Na teneniny teo zany Paoly moa zany no miteny eto, efa nandray araka ny fampianarana natolotra azy sy ny ositra nomena azy. Ositra satria fantatsika tsara fa Paoly rehefa nihaona tamin'i Jesosy teo amin'ny lalan'i Damasika dia niova fo tao anatin'ny fibebahana, na tao anatin'ny fanenjehana ny kristianina ary izy, dia lasa izy indray ary no nitory sy nanambaran'i Jesosy Kristy tamin'ny firenena maro. Anisan'izany zany tao Korinto dia fiangonana anankiray na hoe fiara-mivavaka anankiray izay naorin'i Paoly na naorin'ny fanahy masina raha ny tena izy, satria Paoly dia iraka rehefa nandray an'i Jesosy izy, nandray fanahy masina, dia nahazo iraka hitory
fitetin'ny firenena maro. Dia zay no nambarany tamin'ny olona tao Korinto. Ty fanambarany ity Paoly dia tsy niara belona na hoe tsy nahita an'i Jesosy hoe niaraka tamin'ny teny, fa ny mpianatra ry Petera sy ry Jaona izay nihaona tamin'ny Paoly tateo aoriana no nitantara taminy, nanambara taminy fa zao no nataon'i Jesosy tamin'ny alina izay namadia anazy iny. Izay mahatonga an'i Paoly zany miteny hoe noho ny nandraisany tamin'ny tompo ka ho atolotra ao anareo koa. Dia tahak'izay no hanolorana tsika kristianina ihany koa zany ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Inona ny antony dia ho fahatsiarovana hozy izy. Ity ny tenako anareo, izao natao fahatsiarovana. Eo ambany kely ao koa ity ny kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao natao ho fahatsiarovana. Ho fahatsiarovana an'i Jesosy zany dia mandray ny fanasan'ny tompo tsika, fahatsiarovana azy. Eto dia misy fanamarinana sady fa io zany ilay fahamarinana izay tarika antsika amin'ny famasinana fa ny fahatsiarovana an'i Jesosy dia tsy fankalazana tamin'ny fahaterahana. Jesosy dia tsy niteny mihitsy ary tsisy soratra mihitsy ato. Tsy midika zany hoe tsy mino tsika fa teraka Jesosy na tsy hoe tsy manambara ny fahaterahan'i Jesosy ao anatin'ny fontsika tsika. Fa amin'io dia misy fahamarinana hafenina voalohany indrindra ho an'ny olona dia lazaina fa zazakely foana izy, ho teraka indray Jesosy, ho teraka indray dia kalazaina ny fahaterahany. Dia misy fomba maro izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'ny hazo noely, ny amin'ny famirapiratana rehetra amin'ny jiro sy ny fomba hafa samihafa, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tena nitakian'i Jesosy ho fahatsiarovana azy dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Izay zany aloha zany ny valiny anankiray. Inona ny antony andraisantsika amin'ny fanasan'ny tompo dia ho fahatsiarovana an'i Jesosy ary tsy antony anankiray koa tsy hanaovantsika fety hafa zany hoe fahatsiarovana. Dia ny valiny anankiray koa mety ho azo raisina andiny 5:20 amin'ny Korintianina 1:1 teo hoe fa na oviana nareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Izay koa zany manambara fa maty Jesosy, nanolotra ny tenany ho antsika. Fantatsika fa tsy nijanona teo amin'ilay hazo fijaliana izy araka ny endrika ataon'ny fiaraha-bavaka hafa ihany koa, fa nandresy ny fahafatesana izy. Ary zany no nahatonga anazy niseho tamin'ny Paoly. Raha mbola teo amin'ny hazo fijaliana sy tao anatin'ny fasana tao izy tsy niseho ary tsy nandeha tamin'ny mpianatra fa niteny. Nisy fampianarana moa zany teo, inona no atao hoe fanahy masina, ny fanahy ny raha ny fanahy masina hoe ety amin'ny mpianatra. Dia ireo no miasa tahaka ny iasany amintsika ankehitriny. Fanahy masina no miteny amintsika ankehitriny, no mitory. Za dia fantsona ihany fa ny fanahy masina no miteny amintsika. Dia manambara ny fahafatesan'ny tompo zany tsika, isaky ny mandray fanasan'ny tompo mandra-piavina. Io dia mila marina tsara fa tsy ho tenenina foana izy io, fa matoa soratana eto hoe mandra-piavina. Raha mahita ny fampianaran'ny Paoly tsika mbola ho raisina izay satria ho lava be fa amin'ny fotoana manaraka. Any amin'ny Tesalonianina any indrindra ny tena efa nasain'ny vakiana sy an'ny Korintianina koa, fa ny Tesalonianina isaky ny tapitra ny toko zany isaky ny andininy, isaky ny toko anankiray dia miteny foana Paoly fa ho avy io Jesosy io mandra-piavina. Mahagaga hoe soratany foana izy fa tsy ho vakiantsika eto zany androany fa manaraka ny misy fanazavana ny amin'izay hoe ho avy io Jesosy io tokoa. Ary ny mpianatra dia nazoto nanambara an'izany mihitsy fa ny anjely niteny taminy fa ilay Jesosy Kristy izay hitanareo miakatra iny dia ho avy tahaka ny akarany ihany koa. Izay nahatonga ny mpianatra nazoto mihitsy nitory, nanambara ny filazantsara fa ho avy Jesosy. Raha tsy ambara foana fa raha fiangonana fiaraha-mivavaka tsy manambara ny fiverenan'i Jesosy sy ny fiaviany dia tsy manana fanantenana intsony. Ary tsisy intsony ny fanambarana ny fahamarinana fa mifaninana amin'izao tontolo izao ny amin'ny fahagagana, manao fahagagana hita maso eny dia hoe iny ny tena misy an'Andriamanitra. Fa ny tena tenenina amin'ny olona dia hoe ho avy Jesosy mibeba ianao, mialahy ianao, mifahotanao fa raha ho avy izy izay nandray anazy izay miaina ao anatin'ny fahamasinana ka matahiry ny solika, zany no hiakatra ny an-danitra. Ary ny fanantenantsika koa dia hoe
Ilay Jesosy Kristy dia hitondra antsika any amin'ny fanjakany any amin-danitra any fa tsy ety amin'izao tontolo izao. Io zany fahafatesan'ny tompo, manambara amin'ny fahafatesan'ny tompo izy ianareo mandra-piaviny. Zay no tenin'ny tompo. Ho avy izy, araka teny teo mila miambina isika satria eo ambany kely koa izay tsy vakiana matetika mety tsy fantatry ny olona dia hany ka manao fahazarana ny olona. Fa raha vakiantsika ny amin'ny 7:7 amin'ireo Korinthiana voalohany toko 1:1 io dia hoy Paoly hoe koa na zovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo izy. Fa aoka ny olona hamantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka, fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Zay zany mila leo mamantatra ny tena dia leo fibebahana, maninona ny toriana foana ny fibebahana, mila mibebaka foana antsika, mibebaha ianao, izay mahatonga ilay mibebaha antsika, amboary ny fiainantsika, fa raha tsy tanteraka isika, tsy ao anatin'ny fahamasinana sy fahamarinana dia mihinana amin'ny fahamelonana. Ka izay mahatonga ny eo ambany kely eo tenenina hoe noho izany dia betsaka hoy izy 7:7, noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany koa nefa nodimandry. Tarika fahafatesana sy aretina ary zany raha ohatra ianao zany mihinana sy misotro amin'ny tsy fahalalana. Zay mahatonga ilay fanazavana fa maninona isika no mandray fanasan'ny tompo dia ho fahatsiarovana nanoloran'ny tenan'i Jesosy Kristy ny tenany irany teo amin'ny hazofijaliana. Fanekena vaovao izy io ary ho fahatsiarovana ihany koa. Ary koa manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Zany hoe mila maty ao amin'ny tompo mandrakariantsika, mila tsy tsika intsony. Araka ny tenin'ny Paoly koa tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatika. Fa raha ny olona no mbola hita ny amin'ny freriana amin'ny endrika ivelany, amin'ny fisehosehoana dia tsy Kristy ny velona eo. Ary tsika koa zany rehefa velona dia tokony ho manambara ny fahatsarana Kristy dia io ilay tenena hoe isika no tokony hoe jiro sy fanasina. Tsika ny fahazavana hozy izy sy fanasina, fa raha fanasina no tonga mahatsaso dia lasa sira. Zay anisan'izay zany hoe lasa fanameloana mitondra ny aretina, faharofy ary fahafatesana nodimandry. Tonga dia raisiko ny any amin'ny Matthieu 4:20 anazavantsika ny amin'izany hoe fandraisana fanasan'ny tompo ihany koa. Eto dia Jesosy mihitsy no miteny tamin'ny mpianatra zany tamin'ity fotoana ity. Manomboka amin'ny 2:20 no raisintsika zany Matthieu 4:20 aminaran'i Jesosy hoe ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy ka noho nefa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianany ary hoy izy raiso hano ity ny tenako. Ary nandray kapoaka izy ka noho nefa nisaotra dia natony azy ka nataony hoe soanareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka amin'ny maro ho famelan-keloka. Fanekena io zany fanekena vaovao ny tenen'ny Paoly any amin'ny Paoly any amin'ny Korinthiana tany, fa Jesosy nanao teny hoe fanekena io. Misy fanekena teo aloha izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny resaka Pasika moa zany ity, tamin'ny Jesosy nanolotra ny tenany ity dia nifanojo tamin'ny fankalazana ny Pasika jiosy. Tsika kristiana zany raha mankalaza ny Pasika tokony hankalaza isan'andro. Zay mahatonga an'ilay tokony handray fanasan'ny tompo ianao, isaka mandray fanasan'ny tompo ianao dia mahatsiaro hoe tamin'ny fotoana ny fankalazana ny Pasika ny jiosy no nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazofijaliana. Maty izy nandresy ny fahafatesana, nanolotra ny tenany izy, nanolotra ny rany mba ho famelan-keloka ho amin'ny maro ozy izy. Zay mahatonga ilay mila mibebaka isika. Fa raha tsy mibebaka isika dia misotro amin'ny fahamelohana, izay indray tenen'ny Paoly teo, amin'ny fahamelohana indray ny sotroina antsika dia lasa aretina, fahafatesana, faharofy ny mahazo. Zay zany mila fantatsika kristianina koa zay fa tsy fahazaran-dratsy ilay fandraisana fanasan'ny tompo hoe fa maninona no mandray fanasan'ny tompo dia fahatsiarovana, ho famelan-keloka, ho fanadiovana, ho fahatsiarovana an' Jesosy Kristy ary manambara ihany koa fa ho avy Jesosy. Fanazavaina teo 7:20 tsara fantarina ity ihany koa
amin'io matitiko fahaenina amby roapolo io Jesosy no miteny ary dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavy ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Raha tena vakiantsika tsara zany dia mazava mihitsy fa misy fanjakan'Andriamanitra zany izay efa omanin' Jesosy Kristy ho antsika. Ary izy niaraka niteny tamin'ny mpianany teto, tsy fantatry ny mpianatra tamin'izany fa niteny izy hoe tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony. Dikan'izany ranom-boaloboka zany no sotroina. Raha tena tsy misy ranom-boaloboka eo aminao dia afaka atao amin'ny rano ihany. Ny finoana koa atao rano ny sotroina zany fa ranom-boaloboka. Ranom-boaloboka io tamin'izany no atao hoe lasa hoe divay amin'izao fotoana izao fa mety nitehirizina izy io satria tsy hoe mety hoe namboarina teo eo na ohatran'izany fa mety nijanona 2 andro 3 andro tamin'izany ny fitehirizana sarotratra. Fa rehefa tehirizinao amin'ny fotoana fohy io na 2 andro 3 andro herinandro dia miova io, lasa somary mety marikivy mety lasa misy mivadika ho alikaola ary ka izay mahatonga anazy hoe tsy divay io fa ranom-boaloboka. Vokatry ny voaloboka hozy izy no tsy hisotro itony intsony mandra-piavy ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Zany hoe voaloboka vaovao ranom-boaloboka vaovao no sotroin'i Jesosy miaraka amintsika any amin'ny fanjakany. Izay mahatonga an'izy hoe ho avy Jesosy handray anao inona ny antony antongavany dia handray antsika ho avy hitondra antsika any amin'ny fanjakany, any amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy. Io ambarany foana io. Matitiko fahaenina moa zany fantatsika tsara fa hoe ninona hozy izy fa aza manahy ianareo fa katsaho fanjakako sy ny famarinako dia ho hanampy anareo zany ary ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra any. Izay no antony nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany. Izay atao fanamafisana amintsika fa io ilay rahan'i Jesosy sy ny tenany io dia fanekena ataon'i Jesosy alatsaka ho amin'ny maro hozy izy ho famelan-keloka. Ka raha mandray amin'ny fanasan'ny tompontsika dia tokony ino fa voavela heloko. Ahoana ny andraisantsika? Handray fotsiny amin'izao ve tsika fa tonga ilay fotoana fandraisana fanasan'ny tompo fa mila mibebaka. Izay ilay mandroso mandalo amin'ny fibebahana aloha izay vao mandray ny fanasan'ny tompo. Eo ihany koa zany araka ny teny hoe ny olona vita batisa ve tonga dia mandray fanasan'ny tompo? Raha mbola vita batisa mbola kely ianao zany dia tonga dia hoe afaka mandray fanasan'ny tompo dia atao confirmation koa. Fa ny olona lehibe izay tena mieky ny fahadisoany mibebaka dia manolo tena ho an'i Jesosy raha atao batisa, najoboka ianao dia tena mandray fanasan'ny tompo ampasahiana. Ary efa nitenena teo koa fa ankoatra ny fandraisana fanasan'ny tompo izay ataonao dia izy koa ny fandraisana ny fanahy masina. Tsy miditra amin'izay tsika fa afaka mijery ny fampianarana sy ny vidéo hafa izay efa nampianarina teo aloha zany ny momba ny hoe ny amin'ny fanahy masina sy ny herin'ny fanahy masina. Dia amin'ilay fahatsiarovana io tsara fantarina kely ihany fa matetika afangaron'ny olona araka ny resahana teo aloha fa ny fanojo tamin'ny fankalazana ny Pasika Jiosy no nanombohana an'i Jesosy teo amin'ny hazo sy namonoana anazy. Dia inona moa ilay Pasika ny Jiosy io? Vakiantsika fohiny any amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo. Ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo. Vakiantsika mba ahafantarantsika hoe inona ny Pasika tamin'izany fa ny fandraisana fanasan'ny tompo ny resantsika eto. Vakiantsika ilay izy amin'ny andiny Exodosy faharoa ambin'ny folo, ny andiny faha 1 ambin'ny folo ny vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo dia hohaninareo faingana izy, fa Pasika ny tompo izany. Fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izao no tompo Andriamanitra. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny rà aho dia handalo anareo
ka tsy hisy loza handingana anareo raha mamely ny tany Egypta aho. Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo, 17 zany, ho andro firavoravoana ho an'ny Tompo hatramin'ny taranaka ireo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Eto dia Andriamanitra no nanafaka ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egypta zany nisy rà nalatsaka dia ny zanak'ondry izay napetraka teo amin'ny tokonana. Izay nino sy natoko tamin'izany na jiosy izy na tsy jiosy akory ary fa nino ka nanaiky hoe asiana ràny zanak'ondry teo amin'ny tokonam-baravarana zany dia nandalo fotsiny ny anjely mpandringana. Nisy jiosy tsy nino misy jiosy tsy nivoaka ny Egyptany, tsy ny jiosy rehetra no nivoaka tao Egypta fa ny sasatsasany izay nino. Ary nisy olona hafa firenena na Egyptiana izay nitantarain'ny jiosy na ny Israeliana moa zany tamin'izany hoe ho avy, misy ohatran'izao zao ho avy raha alina ohatran'izao raha te hiaraka aminay nareo na te hahino zany ianao dia anisan'ny tsy nandalovan'ny fahafatesana ihany koa. Zay zany mila finoana. Ary zany dia atao andro firavoravoana hozy izy, atao fahatsiarovana. Zay mahatonga an'io andro tamin'ny andron'ny Pasika namonoana an'i Jesosy Kristy io dia andro firavoravoana izy io, andro fahatsiarovana fa tsy andro Pasika ho an'ny kristianina. Zay manko lasa mifangaro izy zany. Le Jesosy Kristy hoe Pasika ho an'ny kristianina zany izay fanindry tamin'ny andro fankalazana io dia nanolotra ny tenany teo amin'ny fijaliana satria tsy maintsy ny finoana aingana izy mba tsy hasahirana ny jiosy tamin'izany amin'ny fankalazana ny Pasika amin'izareo. Fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo dia niakatra any an-danitra dia araka ny teny teo hoe hiverina izy. Fa fahatsiarovana izy io. Ary ny raha izay natao tamin'izany dia nitenenin'Andriamanitra mihitsy fa zany no ho famelan-keloka, tsy handinganana antsika zany ny raha nalatsaka tamin'izany, tsy nandinganana nisy rehetra azafady. Ka izay no mila ho fantatsika zany. Tamin'izany dia nandray sy nihinana zareo ny sotro ary natao aingana satria hivoaka ny Egypta zareo avy eo. Zany ozy izy ny Pasikan'ny Tompo izay nandalovan'ny anjely ho fandringanana. Fa isika zany amin'izao fotoana izao ny fandraisana fanasan'ny Tompo tsy fandraisana hoe amin'ny Pasika hoe noho ny Pasika dia handray fanasan'ny Tompo ianao fa noho ny Jesosy araka ilay teny teo izao no atao fahatsiarovana. Tsy ny Krismasy no fahatsiarovana an'i Jesosy fa ny fandraisana ny tenany araka ny teo amin'ny Matthieu teo hoe ity ny tenako, ity ny rako, izao no atao fahatsiarovana ary fanekena io. Fanekena vaovao, ny fanekena teo aloha zany araka ny vakintsika teo dia tamin'izany Andriamanitra no fanekena tamin'ny zanak'Israely tamin'izany andro zany tao amin'ny Exodus teo. Fanekena vaovao araka ny tenin'ny Paoly eto amin'ny Korintiana 1:10 eto. Verenako vakina amin'ny 5:20 dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no atao hoe ho fahatsiarovana na oviana no misotra ianareo. Zay no antony raisantsika amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo fanekena vaovao io, tsy ilay fanekena taloha tamin'ny andron'ny Israely fa fanekena vaovao izay nataon'i Jesosy ho an'ny kristianina izay mino nandray anazy, natao batisa dia nibebaka dia mandray amin'ny fanasan'ny Tompo tsy amin'ny fahamelomana koa izy fa tena amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Ka izay tsy tohizantsika lava ilay izy araka ny teny teo mba tsy sahirana antsika fa ireo teny ireo zany azontsika vakiana tsara zany io Korintiana voalohany io, vakio tsara daholo ny Korintiana voalohany manontolo. Ahafahantsika mijery raha mandinika tsara ianao, mivavaka ianao dia mbola azavain'ny Tompo. Mihoatra noho izany ny amin'ny maninona no handray fanasan'ny Tompo tsika. Dia ho fahatsiarovana ny Tompo io ary nanolorany koa ny tenany sy ny rany ho fanadiovana, ho famelan-keloka. Zay zany ary koa manambara ny fahafatesany sy ny fiaviany. Zany rehetrarehetra zany tokony fantatsika zany fa tsy hoe nandray fanasan'ny Tompo nandray fanasan'ny Tompo dia iny rehefa mandray fanasan'ny Tompo dia tokony hadio zany. Misy ny sasany ary tena matahotra mihitsy
Za tsy handray fa za tsy mendrika, za maloto. Fa raha tena amin'ny fotoana hoe tena te hiverina amin'ny Tompo ianao, te tafaray amin'i Jesosy Kristy, dia mibebaka. Izay manantona ao izy tsy ho lavitra ary izay mibebaka dia tena ho ahafahany tokoa araka ny teniny koa zany eo amin'ny Jaonina toko fahavalo andimy faha enina amby telopolo. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Manantona an' Jesosy fa ho ahafahany ianao dia ho sahy amin'ny fahasahiana, amin'ny fifaliana, ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo hisotro ny ranom-boaloboka izay arahantsika, fiomanantsika sady ny fisotroana ny ranom-boaloboka any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra any miaraka amin'i Jesosy Kristy, sy azahoantsika famelan-keloka ary hiomanantsika andehanantsika amin'ny fahamasina sy ny fahamarinana mandra-piaviny. Teneniny amin'ity teny ity fa mandra-piavin'i Jesosy dia tokony ahatsiaro azy mandrakariva isika amin'izao fandraisana fanasan'ny Tompo izao, ka dia izay fanazavana fo izay zany anisany hitondra antsika me fanazavana ny tsirairay avy ny amin'ny hoe fa maninona no mandray ny fanasan'ny Tompo. Ka dia hisaorantsika ny Tompo ny amin'ny teny sy ny fanahy masina mampianatra sy manoro antsika amin'izany. Betsaka ny fampianarana araka ny teny teo ary misy fanazavana lava dia lava raha tena hoe hidirina amin'ny antsipiriny, fa hazavana fohy amintsika mba ho tsy hisalasala zany tsika fa io fandraisana ny fanasan'ny Tompo io dia ho antsika rehetra ary nataon'i Jesosy tokoa io ho an'ny kristianina izay nanolo-tena sy miverina aminy. Dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, misaotra ny tompontsika, hivavaka isika tompoko. Misaotranao izay Ray, misaotranao izay Ry Andriamanitra, i Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, fa ianao no miteny aminay, manazava aminay ianao, na dia fohy ihany ary ny teny hanambaranao ny sitraponao, dia mino izay fa tsy hiverina foana aminao zany fa ahafahanay mandroso amin'ny kafaliana, amin'ny pasahiana, amin'ny fanarahana sy amin'ny fahatokinanao, indrindra mandra-piavinao eny amin'ny rahona lanitra ao Jesosy Kristy, ary indrindra koa mba hiomananay, hidiranay amin'ny fanjakanao izay fomaninao anay mandrakariva. Ka dia misaotra indrindra, misaotra miaraka aminay mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola tsy tonga ny Tompo dia mihoanety foana tsika mandrakariva, hifampizara sy hifampahery. Misaotra Tompoko. Amen.